Aleloia, dia isaorana ny tompo mbola omeny tombonandro androany, afaka izarany tenin'Andriamanitra amintsika, ary isika koa dia afaka andray an'izany teny zany. Ampifaliana sy ampitiavana no iarabanantsika, ary ny fanamasina ne hiasa hikasika antsika tsirairay avy ao anatin'izao minitra izao, minitra maromaro zao andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra, mba ho famelomelomana antsika sy famporisena antsika ary ho fanamasinana antsika ny tenin'Andriamanitra. Misaotra antsika tsirairay avy ny amin'ny fitondranam-bavaka, anay tsirairay avy ao anatin'izao iraka miomana eo amin'Andriamanitra ao zao misaotra antsika ny amin'ny fanohanana ny asa ny voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy irery ihany, ary itsika ne dia samy androso ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra hitombo mandrakariva. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ny Jesosy velona ao anatsika, ary ny fanamasina makakabahana ao anatsika mba amoaza antsika le votsara dia le volony tenin'Andriamanitra. Androany dia mbola izy teny omeny tompo antsika. Mialohan'ny fizarana ny teny dia laza amintsika ny fitoriana izay apetraky ny tompo tanterahana, araky ny baikona apetraky Jesosy hoe mandehana amin'izao tontolo izao atao mpianatra ny firenena rehetra, dia misy fitoriana izay ho atao any Toliary, any Toliary amin'ny zoma 27 août amin'ny 5 ora sy ny alahady 29 août amin'ny 2 ora sasany, samy ao amin'ny salle de fête ny Jardin de la Mer any Toliary zany io. Dia ao Asakara ny sabotsy 28 août amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny hôtel Le Relais. Misy fotoana teny tamintsika hoe ao amin'ny salle commune fa noho ny tsy fahafahan'ny toerana io dia niova le izy ao amin'ny Le Relais. Averiko zany sabotsy 28 août amin'ny 2 ora sasany dia ao Sakara ao amin'ny hôtel Le Relais ny fotoana izay hitoriana ny filazantsara. Ny zoma sy ny alahady, zoma 27 août amin'ny 5 ora sy ny alahady 29 août amin'ny 2 ora sasany dia ao amin'ny salle de fête ny Jardin de la Mer ao Toliary. Reo zany ny fotoana izay hifanomezana antsika any Toliary Sakara, anasana antsika tsirairay avy zany toerana anatona anatrika an'io fotoana io izay ahafahantsika miaino ny tenin'Andriamanitra, miaino ny filazantsarani Jesosy Kristy, tsy manambara olombelona, tsy manambara tokom-pivavahana izay tokom-pinoana, manambara an Jesosy Kristy amin'ny fahatsorana, ary mba ilazantsika ihany koa izay rehetrarehetra any toerana mbola tsy nandre an'izao filazana zao mba ho avy amin'io fotoana io. Tsy misy rakitra, tsy misy fanentanana rabola, tsy misy resaka tenue correcte sy izay rehetrarehetra hoe akanjo fianjaikaina be, fa ny akanjonao isan'andro izay fanaovanao ohatry ny isan'andro izay dia afaka hoentinao anatrika an'izany fotoana izany. Ary dia ny tompo ny asa ao anatin'ireo fotoana ireo misaotra antsika mahatsiaro am-bavaka sy mientana ao anatin'izany asa fitoriana izany. Zao tsika dia andray ny tenin'Andriamanitra amin'izay, miomana eo amin'Andriamanitra ao mialohan'ny fiverenan'i Jesosy, efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Santoka sa tena izy, tena izy sa tsy tena izy. Zavatra misy eto amin'izao tontolo izao, eo amin'ny sehatry ny varotra, eo amin'ny sehatry ny famokarana, dia misy foana ny tena izy sy ny tsy tena izy. Misy ny santoka, ny osoka sy ny original, misy ny piraty, misy ny copie, misy ny tena vrai, véritable, dia misy ny authentique. Misy zany zavatra zany amin'izao fiarahamonina, amin'izao tontolo izao hoe amin'ny fiainana mihitsy, ary eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa, ao amin'ny resaka hoe fivavahana, amin'ny resaka hoe fanompoana, ao anatin'ny resaka hoe filazantsara, dia misy koa ny tena izy, dia misy ny santoka. Misy ny vrai, misy ny faux, misy ny copie, dia misy ny original. Ary zao fiainantsika zao vaninandrianantsika zao dia misy zay misy, ary Jesosy moa nefa niteny an'izany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Te andray kely ako zao atao amin'ny Petera faharoa toko faharoa, Petera faharoa toko faharoa andiny voalohany. Fa nisy mpaminany santoka teo amin'ny olona Israely, ary izy koa mpampianatra santoka tahaka izany eo aminareo. Faminaniana lazain'ny apôstôly Petera zany. Raha mandray koa ako Jesosy dia efa niteny an'izay koa atao amin'ny Matthieu toko fahafito, Matthieu toko fahafito andininy 5:10. Mitandrema ianareo fa rao ho voafitaky ny
mpaminany santoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ondry fa ao anatiny dia ambodi mitoy izy. Eo zany zavatra tena tiana apetraka amintsika hoe misy ny santoka, misy ny tena izy. Raha raisiko amin'ny fiainana tsotra, raha ohatra hoe raha resaka hoe ny tena izy sy ny tsy tena izy zay ny tsy tena izy dia manakaikikaiky ny tena izy. Raha mandray ianao zao ohatra hoe kiraro na akanjo dia misy ny ataontsika hoe misy marika ao anatin'iny. Rehefa jerenao ny marika dia ohatra mitovy daholo, jerenao lavitra dia ohatra mitovy daholo. Fa rehefa atononao akaiky iny rehefa raisin'ny tananao rehefa kasihanao dia hitanao eo na mitovy ary ny anarana mipoitra eo. Fa fantatrao foana rehefa tena hoe mahafantatra an'ilay tena izy ianao hitanao hoe tia ny tena izy tia ny santoka. Ka zany koa ny amin'ny resaka telefona na resaka teknôlôjia io dia misy ny vrai, misy ny copie, misy ny santoka. Ary eo indrindra zavatra tena hoe zavatra misy amin'izao fotoana ary ao amin'ny fanompona ao amin'ny asan'Andriamanitra koa dia misy an'izay. Misy Kristy santoka, misy mpaminany santoka, misy apôstôly santoka, misy rahalahy santoka, misy fivavahana santoka, ary misy ny tena izy. Io santoka io nefa dia ny zavatra misy dia zao manakaiky ny tena izy. Raha ohatra hoe vola zao tindraisitsika, vola tena izy sy ny vola santoka, raha tonga dia mijery amin'ny maso iny amandeha fotsy tenao tsy voajerinao tsara iny hoe iza ny tena izy, iza ny santoka. Fa rehefa manakaiky ianao ary mijery akaiky an'ilay izy dia hitanao eo amin'izay hoe ty le santoka ty. Eo ilay tenin'Andriamanitra Paoly dia milaza an'izay mihitsy hoe filazantsara tao marina. Zany hoe tao marina zany diso zany fa ohatrany hoe marina. Ary be da be ny olona voafitaka amin'izao fotoana ambakaina sidoka ny zavatra miseho ety ivelany fa tsy manadiady, tsy mamakafaka, tsy mijery akaiky, tsy miondrika ary tsy mana fiainam-bavaka mamantatra hoe inona ny tena izy ary inona ny sitrapon'Andriamanitra. Dia maro be zao no lazain'ilay mpandinika izay hoe i Satana dia mitondra olona amin'ny fahaverezana bebe kokoa amin'ny alalan'ny fivavahana noho ny amin'ny alalan'ny zavatra hafa, zavatra zao tontolo zao. Zao nge zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra, zao nge zavatra lazaiko antsika ny olona any amin'ny fahaverezana any, ny olona any amin'ny elo any dia be da be ny olona ataoko hoe mivavaka, be da be ny olona atao hoe mpivavaka, be da be ny olona natao hoe tao anatina fitompivavahana, fanompom-pivavahana fa nakany amin'ny fahaverezana. Satria nahoana? Le santoka ny narahany, le santoka ny enony, le santoka no ny ainany. Androany ny tenin'Andriamanitra manokatra ny masontsika, androany ny tenin'Andriamanitra mikasika ny fonao mba hijerenao marina hoe ao amin'le tena izy ve ianao sa ao amin'le santoka. Ny apôstôly Jauna dia nilaza an'izay mihitsy any amin'ny epistiliny any hoe Jesosy Kristy le véritable, izy le tena izy. Zavatra mamitaka masy dia zao ke raha ohatra moa lanazavantsika amin'le hoe santoka, inona moa zany ny zavatra hoentin'le santoka? Zavatra hoentin'le santoka dia zao tsy mateza, tsy mitondra fiainana, tsy mitondra fahafaham-potanteraka fa mitondra makany amin'ny fahaverezana. Fa hainao tsy malala hoe mitondra makany amin'ny fahaverezana ty. Ato amin'ny Matthieu 7:20, Matthieu 7:20, andiny 7:20 dia zao no voasoratra fa isy Kristy santoka sy mpaminany santoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana. Famantarana lehibe sy fahagagana. Iza nanao an'io? Kristy santoka sy mpaminany santoka. Ovina io efa miantro io amin'izao fotoana, efa misy io amin'izao fotoana. Dia verina kely ato amin'ny Matthieu 7 dia zao nay lazain'i Jesosy hoy izy maro, andiny 12 ny 7, maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Naminany tamin'ny anaranao, namoaka demonia tamin'ny anaranao, nanao asa lehibe tamin'ny anaranao. Fa inona navaly ny tompo? Ambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay, hatrizay. Aiaiai, zay le tenin'Andriamanitra zany hoe io tenin'Andriamanitra io zany io anarana io afaka ampiasaina, afaka aminanina, afaka amoahana demonia, afaka anaovana fagagana. Fa Jesosy tsy malala azy, Jesosy tsy malala azy. Zay le voalazana any amin'ny Matthieu 7:20 teo, anao famantarana sy fahagagana lehibe izy le Kristy santoka sy le mpaminany santoka. Fampianarana omena antsika androany dia zao, tsy ny asa fahagagana, tsy ny demonia mivoaka, tsy ny faminaniana no midika fa avy amin'i Jesosy.
zay le fitaka ataon'ny satana. Ambarako mazava tsara eto mihitsy amintsika mihaino tenin'Andriamanitra fa tena misy ny faminaniana avy amin'ny Jesosy authentika, misy ny famoahana demonita avy amin'ny tompo misy ny fagagana, misy ny famantarana lehibe fa zay ny mahatonga le hoe fetsy satana, zay ny mahatonga hoe le malin, zany hoe miafinao izy ary ataony mitovitovy, ataony oatra mitovitovy dia sologaga ny olona, ataony oatra mitovitovy dia miteny ny olona hoe tena avy amin'ny tompo tokoa ty. Tsy tadidinao ve Simona lay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 rehefa nanao fagagana i Petera amin'ny apôstôly voaositra azy dia niasa izy ary tamin'ny alalan'ny tanana izy fagagana maro dia hoy Simona hoe tia ny vola ametrao tanana koa mba rehefa manao an'izany koa ako dia hitan'ny olona eo fa misy fagagana dia hozy Petera hoe very zay anao mba amin'ny volanao fa everinao fa voavidy ny vola ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy fanjakan'Andriamanitra mibebay ianao ozy izy. Simona efa natao batisa, tsy zay rehetrarehetra natao batisa koa dia hoe an Jesosy, zay rehetrarehetra hoe vita batisa koa dia hoe an Jesosy. Zany endrika ety ivelany daholo fa militsika miditra ao anatiny kokoa, militsika miondrika ary zao ny ilana hafananantsika ny fanahin'ny fahafantarana ndany hoe discernement, alalatsika ny izy sy ny tsy tena izy, ny tsara sy ny ratsy, ny avy amin'ny tompo sy ny tsy avy amin'ny tompo. Fa fitaka be amin'izao fotoana, samy mivavaka daholo amin'izao fotoana, samy manao louange daholo amin'izao fotoana, samy mihira daholo amin'izao fotoana, samy anaty anarana fiangonana daholo amin'izao fotoana. Ny tenin'Andriamanitra maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela. Tsy ho fitsarana olona zao sanatria fa fanambarana ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra mba amailo ny fiangonana, mba hatonga ny fiangonana hanana discernement. Fa tsy zay rehetrarehetra manao amiko tompoko izy Jesosy no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia be tabe no manao tompoko fa ahoana ary inona ary no izy zavatra misy dia zao. Inona moa no entin'ny mpaminany santoka, inona no entin'ny mpampianatra santoka? Ny entin'ny mpaminany santoka sy ny mpampianatra santoka dia izao: vola, resaka vola foana ny toriana, resaka fahampiroboroboana ny eto tany, resaka fijejojejona, resaka lamody, resaka mifantoka amin'ny olombelona sy ny lehilahin'Andriamanitra, miresaka varotra. Enoy tsara ny tenin'Andriamanitra le ataon'ny Petera toko 2 zao no lazainy, izy mpaminany santoka ozy izy tahaka izany koa aminareo zay atonga mangingina saindiso mahavery andahan'ny tompo izay nividy azy atonga fahaverezana ho amin'ny tenany. Dia hoy ny voalaza ary maro ny anaraka ny fijejojejony. Ny endrika anankiray ahitanao fa mpaminany santoka, mpampianatra santoka, fiangonana santoka, Kristy santoka dia zao ajejojejona ny misy ao, fijejojejona ny misy ao. Sazavaiko aminao tsony zany hoe inona zany jejojejo zany. Fa raha ao amin'ny Jesosy Kristy ianao mialy zany ajejony zany, mialy zany fijejojejony zany fa misolo fanetretena, misolo fahatsorana, misolo tena hoe fanehoana ny Jesosy amin'ny fahatsorana. Maro ny anaraka amin'ny fijejojejony ka ireny no hitenenany ratsy ny lalàn'ny fahamarinana ary amin'ny afatratra ny fitiavany arena. Resaka fitiavana arenako ny ao amin'ny faminaniana santoka, ny ao amin'ny mpaminana santoka, ny ao amin'ny Kristy santoka no anaovany varotra aminareo. Lasa resaka varotra, lasa resaka vola, zay no tena resahany. Dia ho kosa izy aty ambany aty hoe ireo olon'ireo dia tena hoe maka ny endriky ny mazava, ny devoly zany dia mahay maka ny endriky ny mazava. Ary maraparanako azy dia zao fohy moa ny fotoana fa lavalava ny resahana amin'ity mpaminany santoka ity. Ny atoron'i Jesosy dia zao fotsiny tenen'ny tompo hoe ny vono no amataranareo ny azo. Ny vono no amataranareo ny azo manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na avy amin'ny songotsongo dia toy zany koa ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara fa ny azo ratsy rehetra dia mamovo ratsy. Zany hoe tsy any amin'ilay mitoroteny, tsy any amin'ilay miracle, tsy any amin'ilay famantarana lehibe, tsy any amin'ilay faminaniana. Zany hain'ny satana makatahaka an'izany fa any amin'ilay toetra, any amin'ilay toetra mivoaka ve ilay fitiavana, hita ve ilay fanetretena, hita ve ilay hoe désintéressé, tsy mpangalatra azy jiolà ve, le misafy volony, mitapy volon'olo fotsifoty fa ao anaty dia ambody, fa ny vono no amatarana ny azo. Rehefa fitompivavahana, rehefa fitoriana dia anakarena ianao, anambola ianao, mahery ianao no mpandresy, ianao no mpandrobaka, ianao no ambony, ianao no lohana, fa tsy horambony sy no maro samihafa. Zay foana ny toriana, zay foana no ambara. Ny zavatra misy koa matsy dia ny olona ao anatin'ny olany, tsisy vola, tsisy asa, marary, tsy manambady, korotana ny tokantrano, be da be ny zavatra manahirana. Dia noho iny zavatra manahirana iny fotoana mety tokoa ny anambarana ny fivavahana,
ny anambarana ny resaka hoe mandoava rakitra be, mandoava fafolo-karena be, midira mpanompon'andriamanitra, manaova asan'andriamanitra, manaova nyzaozao rehetrarehetra zao fa ho hitanao fa ivany olanao, hitanao fa ho mpandresy ianao, hitanao fa azo an'izao sy zao sy zaroa ianao. Zay le zavatra voizina amin'izao fotoana, zay le zavatra torina amin'ny filazantsara. Tsy misy mihitsy hoe manambara an' Jesosy fiainana, tsy misy mihitsy hoe manambara an' Jesosy hoe raha tsy mibebaka ianareo tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, raha tsy teraka avy any ambony ianareo tsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy mihitsy milaza hoe ny ota no hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra, fa lasa amporisihana anao zavatra, andovo ola, anao rakitra, andovo adidy, anao fafolo-karena, anao asa fanompona, anao hiditra anatin'izao sampana sy ny sisy zao. Zavatra misy anefa dia zao, tsy ireo ny manafaka ny elokao, tsy ireo ny amany olanao, tsy ireo ny anadio anao, tsy ireo ny anafaka anao, fa be da be ny ao anatin'ireo sehatra ireo, fa ao anaty ao mbola fo maloto, fo mialona, fo tsy mamela eloka, fo mitahiry fatezerana, fo miafinafina, ao anatin'ny fifosafosana, ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny tsy famarina, ao anatin'ny kiolikoly. Fa ahoana tsy tenenina fa efa mahaloa vola, efa mahavita didy, efa manao andraikitra. Raha ho teneninao dia tsy ho avy tsony, dia tsy andoha vola, ary tsy ho voatohana tsony ny mpanompon'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra. Tsy izany, filazantsara santoko zany, fampianarana santoko zany. Raha vao tsy manambaranao an' Jesosy lalana sy famarinana ary fiainana, raha vao tsy manambaranao ny fibebahana, raha vao tsy manambaranao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, dia tsy izy zay. Hoy Jesosy, ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, dia anampy ianao ny zavatra rehetrarehetra. Ianao ve efa voasoratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ianao ve efa no hamarinan'Andriamanitra? Ianao ve efa tonga zanak'Andriamanitra? Ianao ve efa nandray ny famelan-keloka? Ianao ve efa tsy andevo ny ota intsony? Fa ny eny zavatra meno tompo anay, ary zavatra manery anay hotoriana amintsika tsirairay avy dia zao, le fahafahana ao amin'i Jesosy Kristy, tsy anota intsony. Olona afaka ianao amin'i Jesosy, ary eo amin'i Jesosy irery ihany. Zavatra tena hoe ny ao amin'ny tompo dia olona no dioviny ran'i Jesosy, no amarin'i Jesosy, olona ny ainan'izany hoe famelan-keloka marina zany, olona ny ainan'izany hoe délivrance, tsy noho ny ezaka nataony fa noho ny fahasoavan'i Jesosy ary noho ny fibebahana. Olona mahatsapa hoe afaka tsy andevo ny ota, tsy andevo ny nofo, tsy andevo ny satana, tsy andevo n'izao tontolo zao, fa olona manana ny fanahy masina satria ny bebaka marina ary mifatoka amin'i Jesosy izy. Mifatoka amin'i Jesosy ny zavatra torina, mifatoka amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fiverenan'i Jesosy ny zavatra torina. Izany ny filazantsara. Fa raha ankoatra an'izay, raha vao tsy manambara an' Jesosy ho mpanjaka sy tompo, ho lay milalana sy famarinana ary fiainana, ary tsy Jesosy no ivony, dia tsy izy zay, santoko zay. Androany dia tena tiana zaraina aminao, ary mivavaka ao anao mivavaka ao anao zahay, mba homeny tompo fanahany fahafantarana ianao, ary tsy ho maiky amin'ny zavatra ny tany sy ny volany sy ny harena ianao, fa ho maiky ianao amin'ilay hoe fitsaharana, ho maiky ianao amin'ilay hoe olona afaka tsy andevo ny ota, tsy andevo ny nofo intsony, maiky ianao amin'ilay hoe voavela eloka ary manana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ary ho Jesosy ny reharehanao fa tsy olombelona, tsy nofo aman-drà. Ho Jesosy ny lohany amin'ny fiainanao, ilay Yehoshua Hamashia, Yehoshua Jesosy Kristy, izy ny lohany amin'ny fiainanao. Ho azy rery ny voninahitra, fahasoavana sy ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Zay ny tena tiana iambara, ary ho raisinao amin'ny fahalemem-panahy zany teny zany, andiny tena ny tsirairay avy hiverina ao amin'i Jesosy raha niotana. Andiny tena ny tsirairay avy tena ao amin'ny lala marina tokoa ve, sady sao dia any amin'ilay santoka fa namasina iasa. Ambaranako azy fitoriana ny toliary amin'ny 27 août sy 29 août. Ny 27 août dia ao amin'ny salle de fête ny maison Jardin de la Mer ao Toliara. Ny 29 août ihany koa dia ao amin'ny salle de fête Jardin de la Mer ao Toliara. Ny zoma dia manomboka amin'ny 5, ny sabotsy manomboka amin'ny 2 sasany. Ao amin'ny ao Asakaran-dray ny sabotsy 28 août, sabotsy 28 août dia amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny hôtel Le Relais. Ireo toerana telo ireo zany no anaovana ny fitoriana any Toliara, anasana antsika tsirairay avy ho avy amin'izany fotoana zany. Fa mila mijoro amin'ny fahamarinana ny zanak'Andriamanitra, mila mandazy santoka rehetrarehetra, mila miaina araka ny tenin'Andriamanitra. Misaotra anao matsiaro ambavaka, misaotra anao any amin'ny famporisihana, ary zay koa dia matsiaro ambavaka antsika tsirairay avy. Tsy misy afa-tsy Jesosy, izy ihany lalana sy fahamarinana ary fiainana hitondra antsika ho any an-danitra. Ho azy ny voninahitra, fahasoavana sy ny fiadanana ho an'ny olona ankasitrahana.